ahoana marina tena vonina ampandroso firenena ve ny mpitondra ankehitriny ratsa ivitsika tsara de efa nanomboka taorin'ny fanonganam-panjakana no ny totongana izay tsy izy ny toekareny sy ny fiainam-bahoaka teto amin'ny firenentsika raha ny antotanisa voaray farany ity mantsy de nidina olatsaky ny 300 ny arikarena fahoben'ny Madagasikara ny taona 14 tarehy marika avy amin'ny banky iraisam-pirenena ninona no filazan'ny mpitondra dia fanonganam-panjakana no niseho teto tamin'ny taona 20 iny porofo mifaingana amin'izany ny sazy azon'ny Madagasikara avy amin'ireo vondrona iraisam-pirenena raha ity tatitra navoky ny roa iray ity mantsy dia mazava fa firenena maro no nanameloka ny fitondrana teteza mita tamin'izany ho an'ny Afrika Atsimo de ny ministry ny raharaham-bahiny Nkosazana Dlamini Zuma de nilaza fa tsy manaiky ny gouvernemanta vaovao tamin'izany ary miombon-kevitra amin'ny SADC amin'ny fitsipahana io ihany koa izy ireo tahaka izany ihany koa ny firenena Allemagne izay nilaza fa mitsipaka tanteraka ny fakanan-keriny ny fahefana tamin'ny fotoana io ary mitaky ny amerenana aingana ny demokrasia santionany ireo fa firenena maro no naneho hevitra tahaka izany avokoa ny tiana horesahana de izao tsy fahefana ara-dalàna no nitondrany filoham-pirenena ankehitriny ny teteza mita tamin'izany fotoana izany ary efa tamin'izany no hita taratra ny tsy fahanaran-dalàna ataon'ny mpitondra ankehitriny io inona no mba paikady nataon'ny mpitondra ny teteza mita tamin'izany mba anarenana ny fampotehana goavana avy amin'io ankoatra ny fampanantenana vary ho 500 ariary ny kilao de isan'andrebirebena saim-bahoaka ihany koa tamin'izany ny fifidianana fiaramanidina ny filoham-pirenena ary ny fanofana tany 3 hektara ho an'ny daeo lojistika ankehitriny inona ny zava-misy inona no kasain'ny filoham-pirenena atao ka nahatonga ny fitokonany mponina tetsy Ambotrimanjaka misy ve ny fanazavana amin'ny vahoaka momba ny vola vidin'ny force one izay natao fitaovana anonganana ny filoha tamin'izany fotoana natao azy io vola io raha ny vary mora mantsy de mazava fa ny vary ny orinasa Tico no nentina nanatanterahana izany hoy mantsy ny vavolombelon'ny tantara hoe le resaka vary afarana resaky ny teny Kianja fampanantenana teny Kianja hoe ho ampidinitsika ny vidin'ny vary asadinoana fa ao anatina vanim-potoana kristsika dia manjavona ny entana de misy spéculation io zany vidin'ny menaka 1 litre tamin'izany fotoana zany 25 000 francs zay mihitsy de zay no nahatonga an'le hoe ho ampidinitsika ny vidin'ny menaka hivaritsika menaka mora fa io a menaka tsisy maso-kareny io tompo zay mbola napiko an'le zavatra nyteneny ny maître Yantra te hoe lay vidin'io vary io ange akanao azy tao amin'le cellule opérationnelle ka latsaky le 500 hivarotana anazy mba ahafahanao mivarotra an'le izy 500 zany de mandoa vidiny ao amin'le cellule opérationnelle ianao latsaky ny 500 vary tsy misy maso-karena tsy ianao nanafatra anazy tsisy freny tanterana anazy avy any tsy nanao famoahana tao amin'ny tsisy dédouanement nge vary io Zokbendrajata fa tonga de tonga ianao de rehefa mahazo le taratasy de ataonao ny formalité rehetra de makany import anao de mivoaka io vary fa tsy hoe raha olona manafatra entana ianao a mbola misy pitsopitso be da be ataonao any faditseranana mbola misy sarany hitondrana ny entana sisisa tsy ho lafinao 500 mihitsy io vary io raha nikaly tao an'le vary zany tamin'izay fotoana zay fa io de vidina latsaky ny 500 amin'le cellule opérationnelle de mahazo ianao ary le teneniko te hoe na ianao orinasa na ianao olotsotra na ianao rafim-panjakana le rafim-panjakana teneniko eto a mahazo ny région tsy nandray an'io angamba hoe raha ohatra ka hoe misy telo ny ray ao anatin'io ananako proof satria zany nanaka anazy de ny région loatra mangoro ny gouverneur anay am'izao fotoana zao io a io ny chef de région tamin'izany fotoana zany za isany nametraka an'io chef de région io zany mitondra an'io tamin'Andriamatoa Andrajoelina hoe ity no ataovy chef de région any Ambatondrazaka any loatra mangoro satria tia ny olona afaka manampy antsika ao anatin'le mazava ny fanazavana teo
fa tsy nanafatra vary anaovana vary mora mihitsy ny fitondrana tetezamita nanomboka ny taona 2024 amin'izao fotoan'izao dia tafaverina amin'ny fitondrana ny filohan'ny tetezamita ny taona 2024 io. Ny tazany maro hatreto dia mbola miaina ao anatin'ny fitaka tahaka ny nakana ny fahefana ankery ny taona 2024 ny mpitondra. Ity no teny nataony nandritry ny adihevitra tao amin'ny fahitalavim-panjakana ny 7 volana Desambra taona 2024. Amin'ny alalan'ny arenantsika ihany tsika no afaka mampandroso an'ny Madagasikara. Tsy ekena ny fandoliana na hoe ho kolonia foana ny firenena avy any ivelany. Mazava tsara ny voalaza teo fa ny arena eto Madagasikara ihany no ampiodinana ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny firenena. Tsy hiverena intsika intsony angamba ny filazan'ny filoham-pirenena ankehitriny io momba ireo mpamatsy vola mahazatra toy ny FMI sy ny Banky Mondialy tamin'ny fampelezan-keviny. Ity no nahagaga tamin'ny famaranana ny fandaharana ho an'ny ameany ny 7 ny volana Oktobra lasa teo. Nivory matetika mihitsy tamin'ny Banque Mondiale sy tamin'ny PAM. Ny io lay avatsitsinzy io dia ny anaran'io any atsiminy dia hoe fiavota. Ny fiavota zany dia noho n'ilay kere dia misy fianakaviana vitsivitsy any atsimo mahazo an'izay fiavota izay. Fa za kosa dia niresaka tamin'ny PAM, resaka tamin'ny Banque Mondiale hoe mila mena ny faritra maro eto a Madagasikara. Ireo voalaza rehetra ireo dia mana-pirofo fa vokilainga ny vahoaka malagasy nandritry ny fampelezan-kevitry ny mpitondra ankehitriny. Ary tsy mahagaga raha toa ka mbola mandeha ny fisehosehoana ao anatin'ny fandikan-dalàna sy ny tsy fanajana ny andraikitry ny olom-botendry eo ambany ny fiahiny. Ny antony dia ny mba ampisehoana amin'ny malagasy fa miasa ny fanjakana ary mba amafana ireo lainga izay nolazaina teo aloha. Ity no teny nataon'ny filoham-pirenena nandritry ny fampelezan-keviny. Dia za misokatra amin'ny mpandraharaha malagasy rehetrarehetra, anampy ny mpandraharaha rehetrarehetra tsy akanavaka, ampiroborobo sy ametraka ny vita malagasy. Izany tokoa ve no zava-misy amin'izao? Tena manampy ireo mpandraharaha malagasy tokoa ve ity fitondrana ity? Ny arantsika nahita ny fanakatonana orinasa malagasy tsy ara-drarina nandritry ny fihiboana ireny. Kanefa dia vahoaka malagasy maro no mivelona amin'ny orinasa io. Akatona ny orinasa dia avy eo mitety faritra fa izaravatsy tsiny 520 kilao ny filoham-pirenena. Fa ahoana marina everiny mpitondra ve fa havita ny fiainan'ny malagasy mandritra ny taranaka fara-mandimbony ny varizarizaraina etseroa io. Mila mifoha amin'ny torimaso ny vahoaka malagasy manoloana ny politika maloto ny fitondrana ity. Ny vokatra fanondrany izay fototry ny toe-karentsika aza izao tandindonondoza indray. Ity mantsy no zava-misy. Tapatenda, io no amitsina ny Patrika Raharomanana ao amin'ny page Facebook-ny ny mpamokatra lavanila ao Sava. Ity faritra ity izay ny 700 mponina ao aminy dia mivelona amin'ny lavanila avokoa. Potika tanteraka ity sehampiariny ity amin'izao. Araka ity fanehoan-kevitra ity hatrany dia ny fanjakana mihitsy no mitsabaka amin'ny fanomezana licence d'exportation na fahazon-dalana fahana manondrana ny ivelany. Raha tokany sampandrarahany an-toerana no tokony andraikitra an'izany. Lasa manjaka be araka izany ny kolikoly sy ny kinamanamana satria izay akaiky ny fanjakana ihany no mahazo ny licence. Roa alina hatramin'ny 3 alina ariary amin'izao ny vidin'ny lavanila maitso any an-toerana. Ny totongana 5 alina sy 4 hetsy ariary kosa ny vidin'ny lavanila vita raha toa ka 2 tapitrisa ariary izany teo aloha. Niditrosa avokoa araka izany ny mpamboly sy ny mpanangom-bokatra ao Sava any Antsemana ny faty antoka. Anka natao antoka avokoa ny fananana. Trosa izay andoavana zana-bola miompampana hatramin'ny 720 isanjato raha toa ka 220 isanjato ny feran'ny banky foibe. Nanampitrotraka ny olan'izy ireo ihany koa ny Covid-19. Misy asa ao Sava amin'izao ny fakany microfinance ny fananana izay nataony olona antoka. Raha ity ohatra ato amin'ity pejy ity hatrany dia trano mitentina 900 tapitrisa ariary no natao lavanty andoavana trosa 1 tapitrisa ariary sy satsy voaloha.
raha ity loharano-bavao ity hatrany dia mbola misy ihany koa ny tsy kombakomba ataondreo microfinance. Maniraka olona izy ireo hividin'ny trano natao lavanty ka hifampizarana ny ambadika ny vola azo. Raha nanao fampelezan-kevitra nefa ny filoha dia anisan'ny vely rano nataony ny ampiakatra ny vidin'ny lavanilina. Fampanantenana nataony ihany koa ny ampiatoana aloha ny fanefana trosa amin'ireo microfinance. Saingy tsy nisy tanteraka izany. Miantso vonjy araka izany ireo mponina ho sava sy izay rehetra misehatra amin'ny lavanilina. Fa ahoana marina tsy nivokatra lavanilina ihany fa ny sandam-bola ihany koa dia ahina tanteraka no avy ny ariary atsy ho atsy. Dia mbola ny mpanohitra indray ve no olazaina fa ao ambadik'io. Ny hita dia mifaninana amin'ny mpanohitra ny fitondrana ary mbola miaina tanteraka ao anatin'ny fampelezan-kevitra. Any ka adino ny tena mahasoa ny vahoaka sy ny tena fototra fampandrosoana ny firenena. Fanampena maso ny vahoaka no betsaka. Hoy mantsy ny solombavam-bahoaka hoe tsy manana fatokisa-tena manoloana ny vahoaka ny filoha raha tsy ilaza fotsiny ny famorim-bahoaka nataony tany Ambatondrazaka. Tondro io zany zavatra tiany io dia atao hoe mety président. Enao aloha tena sao mihitsy. Ambatondrazaka zany tena tianao. Miverina eto amin'le toerana ianao dia manana aya ao anatina zavatra voafaritra tsara hoe tsy mahazo olona. Ny teny ateo hoe sa tsy mora ny mitondra fanjakana fa zao misy zavatra tsotra azo atao sery vitanana mala tsy mila amonona varotra koa. Etaetany mihitsy ny atao hoe mambahoaka dia zay ilay etaeta atao hoe mambahoaka zay no miprimé ao anatin'ilay zavatra atao. Matoko azy ny vahoaka rehefa manao ny marina sy manaja ny teny nomeny ny olom-boafidy eo indrindra no ananan'ny filohan'ny repoblika AIA. Efa betsaka ireo fampanantenana nataony kanefa tsy tanteraka indrindra ho an'ny mponina Ambatondrazaka. Fifaninanana teo amin'ny resaka isan'olona no tiany filoha ankehitriny naseho hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Fidèle Razarapiera. Tsy maintsy notambazana nefa izy ireo ka nararotiny filohan'ny fizarana vatsinjo ho an'ireo fokontany 10 izay tsy ilaina famorim-bahoaka akory. Ny fantaniana mipetraka dia ny hoe mbola azo heverina ve ny sy ny fampandrosoana eto amintsika raha io fomba fitantanana firenena sy ny politika ny mpitondra io tena vonina ampandroso firenena tokoa ve ny mpitondra ankehitriny. Fa ahoana marina ahoana marina